Androany tsika miteny za miteny aminao misy député miketrika androany efa mandeha ny andalatsara zany resaka motion de censure zany ninina zavainy député za de manome profo fifa miresaka an'izany zay ao andalatsara ao tena miresaka an'izany izay de nenay tsy nitombotsoan'olona ny arovanay fa ozy hoe rehefa tsy mahavita de tokony hosoloana fa ny sentiment zay mandeha kalisy zao kalisy nenany ny problème de tsotra raha misy sénateur misy miaradimy difa mikika ity ivelan'ny vala zany rekondresahana hoe ifa tsy takona fenina tsony tsy vitany amin'ny arenazy QG-n'izy ireo tsony resaka fa eny amin'ny anao manjery eny amin'ny tsika ihany de efa mahita Roland Stock fa mandeha be ny korana hoe motion de censure fitsipapitokisa ao amin'ny Assemblée nationale ary aroty fotoana ty misy le président amin'ny tany démocratique dia atao hoe motion de censure zany resaka rapport de force raha zahana ny Assemblée nationale malagasy ny ampoponao ndre matao filoha no maro anisa ao amin'io Assemblée nationale malagasy inona moa ny tokony hosian'ny motion de censure am'izay satria ny olonao ny maro anisa ao raha misy angamba olo araiky aroa mety aleam-panamy raha karaha zay problème personnel ninazy ndraiky raha hafa fa tsisy dirany resaka fiainana toko tsy zay ao amin'ny Assemblée nationale monsieur le président no andeha hitondra crise amin'ny fagnanaovana motion de censure ampirotona ny fitondrana fa zahay dia manaraka fandaminana ary ny fametrana olo amin'ny toerana ty koa mba afatra mandehantsika famille politique miaraka amin'ny président jiaby ny fametrana olo amin'ny toerana resaka fandaminana io fandrindrana io fampiresana io fa tsy hoe fagnanaovana rapport de force nataony zany sy ny asa vitany nandritra n'iny taona exercice 2024 iny zany eo moa zany mikasika ny politique ankapobeny politique publique zay premier ministre moa zany tokony mitondra zany eo anivony nisy fotoana izy io tsisy eo moa zany niezaka nataontsika hoe nanaboribory resaka ny filohan'ny anteny miaram-pirenena hoe no ny antony tsy azo nanoarana tsy nahavitanany taloha satria tsy nisy zany fa tena fangalam-piara be ny sonoava-bahoaka sy ny gouvernement atao tsy mba zaza atao tokony hanatanterahana zany resaka ataontsika hoe tatitra izany fa de am'ty zany ny filohan'ny anteny miaram-pirenena moa zany nylaza fa de izy ho tanterahana io resaka hoe tatitra zay resahana ny ataontsika hoe asan'ny gouvernement miakina amindreo zavatra iraka zay ampanaovana azy ireo de ao anatin'izany rehetra zany satria ny lalàna ihany koa de manome fahefana ny parlementa zany totsika hoe ny tsy mazaza ohatra anao an'le atao hoe motion de censure hoe fitsipahapitokisa de raha fandresaka mandeha moa zany sy ny fikarovam-baovao rehetra de tsy mieritreritra ny anao an'izany nisy olom-bavam-bahoaka zay zany aloha le izy rehefa jerena nefa zany aty ivelany de na ataontsika ho fiatsaram-pelatsy fotsiny ary manoloana n'inona olana mijiro tika zao miana délestage tournant olana ny rano tapatapaka ny rano misy faritra aloha hoe tsy tapaka mihitsy ny rano any aminy fa betsaka ny faritra raha eto tany rivoreny vokotra sy ny manodidina fotsiny ohatra de misedra zany tsy visina rano matetika izany ohatra hoe tontolo andro amin'ny alina efa alinalina vao misy ny rano tsy fandriam-pahalemana ny resaka hoe fahasombany lalana ny resaka hoe lalana-pirenena rehetra ny olana amin'ireo ataontsika hoe réseau na structurant zany ny any amin'ny barrage ny any amin'ny ireo canal ny canaux d'irrigation tatatra zany fandroana ireo ataontsika hoe tany lemaka na amin'ireo sopotra ambile sy ny sisa de hojerena zany na aty amin'ny lafiny toe-karena hoe ireo mpanara zay mitaraina mikasika ny hoe tsy fahafahany mivelatra no ny antoninina amin'ny lafiny poriporitra araketra
fiteny ve zany da ny poriporotra araketra zany de zany lizy ohatrany hoe resaka répression fiscale zany tiana ho tenenina anatin'ny betsaka ny fanandao zany pays fa lasa nandehany ary anisany fandraisantsika zao hoe resahany hoe anangana orinasa fanaovana zezika nefa niteto ary nikatona ary ny anizy ary lasa nandeha ohatra hoe atsona mpamatsy vola ny gasy mba manao an'izany eto ary sahirana vokatra zany hoe poriporotra araketra sy ny sisa zany de eo zany de zay natao hoe nao fiatsaram-belatsy fotsiny ary akoatra le motion de censure hoe manana fahefana anao azany sombavavoaka de mba ohatra ndray zany ety amin'ny gouvernement de hoe tsy maninona re andao ary tena mbola revinareo ve zay raha ohatra atao amin'le tenin'ny tanora hoe mbola atokisanareo ve zay fa avita ny asa zay nakinina taminay amin'ny alalan'ireo tsika hoe ny PGE zany na ny programme na ny akapobean'ny fanjakana zany hoe politika akapobean'ny fanjakana de hoe mbola atokisanareo ve zay reto amitan'izany de mba faravara zany mba miatsaratsara velatsy fotsy le gouvernement zay zany le karazany hoe motion de confiance misy hoe vote de confiance tsy mbola nahenao zany tamin'ity fitondranitirindre atina hoe andoare zany hoe mba satria raha ny logika mantsy hoe rehefa tsy anao zany ny ary motion de censure de mba manao zany ety mba fiatsaram-belatsy ohatra hoe andao raha ngamba asina vote de confiance zany eto mba tena zay gouvernement mihitsy angeny de anololo ino moa zany teny gasy anololo fotsy andolo zay tono tena mihitsy tena mbola mety aminareo ve zay mbola anananareo fitokisana ve zay satria zay zany tokony ho izy de alefa le izy de ho hita eo zany hoe tena mba mitombona zany le izy fa tsy le hoe eny efa zay lo neto zay lo no mitondro na impito mandifotro lavina ty ataony brito de zay ngely izy raha zay zany raha tokony hoe tena rehefa tsy anao rangaresy ty alohatsika mihitsy no hoe tena de mba samyteny eo zany lizy hoe mandeha ny diplomatie zao atsika efa manana ambasady a Maroc zao atsika efa manana ary ananina ary nosy malagasy efa ataotsika mahita mihitsy io matsy mbola ta zany izy le mahita matsy ohatra zao resaka nosy malagasy io fa inao ve de mieritreritra hoe leva ny frantsay ny tenenan'ny André Rajoelina tany amin'ny lapa any amin'ny lapa ny Élysée le hoe rétrocession anio de izy okiare efa voateninao moa iny zany de niteny izy de nanandrana ny teny cogestion aloha le andaniny fa aveo tsy nijanona teo fa nandehanany tany amin'le apahatany mihitsy hoe ici la France de zay de mbola nanandrana anay koa zany niteny taty hoe zay dia zao tongava nitery amin'ny tonton Pedro Terry non ny fantrana reo valopolo isanjato ilo jerena fa le voambolana nampiasainy igny hery ndry atina ka manahirana ny sofina mihitsy raha atao amin'ny teny gasy nampiasainy tamin'iny hoe aloha tsy tenenina hoa mandratra sofina be hoe tena raha ohatra zany izy de hoe aza ahoana resy zany raha ohatra zany ry badota de hoe aza mitapitapy eo ohatrohatran'izay zany le izy raha ohatra atao amin'le mba azoazo inona kely hoe aza mitapitapy am'zany fa tonga de fa le izy valopolo isanjato sahirany ndray tsy every zay ohatrohatran'izay zany le fandeha de io de anandrana ndray zany dairo ary fa nareo efa tany de ohatrohatra zay manko tsy mba alivaly le izy hoe any amin'ny Élysée miteny de tonga avy tany amin'ny Élysée Pars de zao ndray zany aty miteny de hoe tsika andeha ho any amin'ny Élysée Pars zany tsika de mba hoany de matsara mirany alasora eo anatin'le iry mba hoany anaraka nao haiko sy mba anaraka ka ahoana moa izy moa nafaka mianaka ka tsy maintsy mpiakama ihany eny miaraka atyny ka zay le izy ka raha hoe ho an'ny mpahay marika zany manao démonstration de lizy hoe zay zany le CQFD ce qu'il fallait démontrer aussi izy ny mpahay marika zany ao anatin'le lizy de zay le arahana hira kely izy ao anatin'le iverenana inona zany mahatonga le izy ny ato matsy de zao tsy mihevitra ny motion de censure aloha zany atreto tsisy fofofina zany ny atsy andaniny ko tsy manana eritreritra anao zany hoe motion de confiance anao vote de confiance hoe nefa tian'ny gouvernement nambo fiatsaram-bela tsy fotsiny azy de ty zany no mahatonga le eritreritra omalina ndehibe ny serasera'ny filohan'ny republika zany hoe anatona ny vahoaka ienony vahoaka malamalalany marina ny vahoaka zao de io za aloha amin'ny lafo ndray zany teneniko an'le père misotro kafe eo zany hoe tena manao serasera rangah le rangaty ty mihitsy le mandonandona amin'ny foniny olona de nalefa narahanareo le sary tanao zany le sary de olona lefa le zokizoky olona zany le miresaka da enao moa zany rehefa nizoky olona tena tsy nijovana ny mare fo sy ny sisy de eo eo ke zany le izy eo zany le izy hoe raha tena navita ny asa manandraiky ny anisy olombavambahoaka sy rehetra atao hoe loolona sy olombavambahoaka sy mitondra teny
hoe inona zavatra mitranga ienina ny vahoaka any amin'ny farim-piadidiana zay na voafidy azy ka raha tena miakatra amin'ny tokony ho izy zany fa tsy manao hoe tsika samitsika hoe ka hoe zay tsy nanota taminareo anao tena bato azy dia tsy tonga amin'io ny filohan'ny repoblika ankehitriny zany hoe andeha anatona ieniny vahoaka fa misy efa natao fisoloatena zay inga le hoe démocratie représentative ary ndriatiana misy fisoloatena dia solombavombahoaka anisan'izany koa raha hoe ny aty amin'ny sehatra ambanimbany zany dia misy hoe mpanolotsain'ny tanàna fa iny tsy miresaka mivantana amin'ny filohan'ny repoblika fa any amin'ny ben'ny tanàna fa reto solombavombahoaka zany sy reto amin'ny l'olona zay piahy ny vondrombahoaka aparitra inona ny zavatra mitranga any amin'ny collectivité any amin'ny vondrombahoaka aparitra any misy ben'ny tanàna lanim-bahoaka légitime dia tonga dia mbotina manahirana be le voambolana tena malalaisy hoe tena misio nalany amin'izy misy mahazo vato 5 amin'ny fitopolo isanjato dia avy eo tonga dia ny 5 amin'ny roapolo isanjato napetraka amin'ny toerana ampisalorana ny samboady ary mbola arahana misy ratra mamony ainy mihitsy any amin'ny toerana sasany fa mangina be ny tsy amin'ny anosy kely zany hoe piahiny vondromboaka aparitra ary rehefa ny fanjakana amin'le centralisme indray amin'izao fotoana izao nietra zay mba hiveloman'ny vondromboaka aparitra ny commune nietra trano nietra tany dia ozy izy ny ary amin'ny parlement hoe ok aloha fa dia raha izy ranga tsy fantatra tsony na mbola kaisara ave misy azany sa inona no firesaka azany efa tsy antsony na le ohatra efa tsy kaisara tsony manao azany mbola misy vele tarika atao hoe raha-padango ina itsy zay moa le izy mbola misy ina tena manao raha-padango ile izy dia ohatrany hoe tompo mangatakatana indray zany zao ny collectivité na ny vondromboaka aparitra eo anatrehanyity lalàna ny lanina tena onivon'ny parlement dia eo zany no ale mametraka fanontaniana inona ary ty tena fanohitra be mihitsy maty zany raha tena manao ny asany satria fidipitianina ihany fa ny lera mandeha matsy raha tena manao ny asany reo ataontsika hoe olona nivoaka tao anatin'le fisoloam-pahefana amin'le hoe démocratie représentative tsy tonga atao anatin'izany ny filohan'ny république fa manisa izao manko le hoe tena misaoty kapsilina ny dikan'izao satria tsy miodina araka ny toy izy tokony ho izy zany ny rafitra eto amin'ny tanàna io rafitra raha-mpanjakana io fefa manina dia anka izy ingeo mety zahinao ihany moa zany le anina hoe ohatra le fanomezana an'le hoe avitsoro io raha matoy io dia misy olona mba ilalàna zao ve dia mavita amin'ny teny parlementaire dia mavita amin'ny teny grâce na me grâce ahoany grâce olona efa condamné efa mivoaka didy mihitsy no mena grâce ry ndia tiana fa problema be gne le zavatra ny tenin'ny président iny amin'ny lafiny ara-pitsarana tsy resana ataony séparation de pouvoir tsy nina vale tonga dia hoe iny zany dia porofray indray ilazana fa mandray baiko ny any amin'ny fitsarana zay fotsiny zany izy dia iverenina zany le izy raha fitenina zany ny zavatra mitranga tatao anatin'ny vala be efapolora roa amin'ny fitopolora dia manaporof fa tsy miodina araka ny tokony izy ny rafitra ara-panjakana eto amin'ny Madagasikara faro tsy misy an'izany fisaraha-pahefana zany tsony eto amin'le hoe séparation de pouvoir fa misoratra izy ekena anaty constitution fa tsy iainana lizy dans la pratique fa efatra eto zany dia tena resaka hoe tena inona no mahatonga lizy hoe ny ary tsy manao motion de censure ny ato tsy mahavita manao vote de confiance na manao motion de confiance inona daholo mahatonga zany dia mitsambikinao mpivoana eo ny filohan'ny république hoe zay resaka mivantana amin'ny olona alefa nomanty zany satria izy efa nomaniny hidina ho an'ny toliara resaka base toliara dia efa nalefa meloha zany no fanomana-tsaina io amin'ny ho avy resaka aminareo hoavy manko zany le fantany hoe tena tsy tia fampandrosoana ve nareo tena zao marina ve tena hevitra reo ve ny tenen'ny olona vitsy zany zany le fandehany serasera leo atao mbola toy izy atsika zay fotoana mara aloha mbo tenindray ny olona andozatsy izy aloha toka fanakely eny ary efa fotoana zao rehefa misy any zao raha isiny aminao fa nga ianao afaka atao miandry ela mihitsy fotoananao zao zay dia angina fenao no iteny inona daholo ny azo tenenina ony eno mba zavatra tsara koa fa olana ange manao savaravina fotsiny tsika ao anatin'le izy taridresaka fa ny manaitsa be mbola ho avy ny andro rehetra dia aoka anaovana soa zay mihitsy nararotinaen tompoka salama tompoka salama be ahoana nareo sy mifampandrosoana any namomomba le teny président le hoe niarenatsika eto Madagasikara no ampandrosoanatsika ary tsy mila mpamaty-bola fa ny ivelany intsony dia variana zalahy ameko aloha le zavatra 15 taona par an no ahondrana
oza zalahy tao anatin'ny conseil des ministres volamena io tsy fantatro hoe firy taona zany zay voaondrana inona ny zavatra natao tamin'le voaondrana satria raha fahalalako de zavatra rehetra atao eto amitsika de mbola ireo mpamatsy vola lazainy fa tsy ilaina tsondro ihany no anaovana zavatra rehetra tamin'izao de mahavalina zalahy inona zany mba hoe arenakibony tanitsika no anatsarana sy anavozana sy anamboarana Madagasikara ho androso inona zany zao mivitan'izay fitoana firy taona zay ny lasa satria volana maromaro zay nitenena zay 15 taona parano mondrana de manaraka zay za ohatra ny vola kakafitra ihany zalahy fahalalako an'le satria de zao momba an'le rano zao omboatsika rano oatsy rano Tananarivo teo izy io tany ambomanambola hoe tsy voaka ny tombo ambomanambola tsy mahita vahaolana raha tsy mandeha tsara ny jiro azao ny jiro tapaka fonako inona ary zany de le rano io mbola vola kakafitra koa satria hoe tsy haiko hoe 60 kilometra zany hoe amboarina ny rano mandeha ny an-dalana eraka tsy mbola mahita mihitsy hoe fanamboarana an'le rano hoe teo soloana de tsy haiko hoe to vola kakafitra ihany fa de raha kabarina hoe raha mahabe voka ny lehilahy kabarina de voka ny lehilahy so ihany fa tena azo hoanina raha katita mihitsy hoe tonga de mahabe tsiboa raha ny kabariny le rangaha io fa tena tsy azoko hoe fampanantenana foana mampalahelo fa de tena tsy haiko hoe malagasy any noerany tsika malagasy any noerany fa raha mbola mety amitsika zao de reto